Ao anatin'ny tontolon'ny hetsika ara-toekarena kosa nisokatra nanomboka androany ary hitohy hatramin'ny 17 ny volana novambra ho avy izao ny hetsika Salon International de l'habitat izay tanterahana eny amin'ny Forello Expo Tanjombato. Atambatra ao amin'ny tsy toerana lehibe ity avokoa moa ireo rehetra miasa eo amin'ny sehatry fanamboarana trano sy ny manodidina izany eny fana hatramin'ireo fanaingona ny anatin'ny trano sy ny ivelany azy. Pitsidika analany maro no andrasana amin'ny andiany 17 ny Salon International de l'habitat nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany teto amin'ny Forello Expo Tanjombato. Misandraka amin'ny velaran-tany arivo sy iray alina metatra toradroa ity toerana Forello Expo ity ka afaka mandray trano efa sy mpandray anjaranjatony maro. Izy ireo izay orinasa avy amin'ny tontolo ny fanamboarana trano sy ireo rehetra voakasika izany ary ireo fanaingona ivelona sy ny atan'ny trano. Isan'ireo mpandray anjara mavitrika amin'ny hetsika ny SMEF na ny société malgache d'équipement frigorifique izay manolotra fihenam-bidy lehibe mandritra ity salon ity. Androany zany zay proposé ny resaka VLC zany hoe aération, misy ny climatisation manodidina zay eo, ny Samsung sy ny couleur mana garantie ireo. Dia ankoatran'izay hitanareo koa ny matériel de pompage dia manao des stockage lehibe zay mahakasika amina matériel électrique sy ireo équipement ireo jusqu'à fin décembre ireo manomboka amin'izao salon de l'habitat zay. Prix de revient zany ireo alefa ireo ohatrany hoe vidiny vidiana anazy mihitsy. Anamarika ny efatrandro isian'ny hetsika dia isy ihany koa ny velakevitra ranadjevitra ka tamin'ity androany ity ohatra dia lohahevitra momba ny fanomezan-danja ny fampiasam-bola ao anatin'ny sehatra fanaovan-trano no noresahana. Rahampitsy kosa dia momba ny fanamafisana sy ny fiarovana ny trano sy ny tafo no entin'ny orinasa Atambatra.